faly miraba tsikaritra mpanaraka stako Madagasikara ny tenako androany isika de toy ny mazatratrany andehanao fa mitina mbavao izay vovao malaza eto Madagasikara ny vovao izay hovitinina amintsika amin'ity androany ity ka noho izany dia ireto manaraka ireto ny vovao izay hovitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity eo miresaka fanendrena ministra dia nandray andraiky ny avy hatrany ireo izay ministra vovao nanomboka ny 20 janoary 2024 lasa teo ka noho izany dia iandrasany be sy ny maro ary izay fiasa vovao izay hoentin'ireo izay vontendrena ministra mandrafitra ny gouvernement antsainy kristian izay eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana trany tsapa sy hita fa maro ny mpamily no miara-miasa mpanendaka any anatin'ny bisy any eo amin'ny lafiny fanatanjahantena indray dia hita fa miomana amin'ny resaka préqualification ny afro basket 2024 ny ankoay lehilahy izay hita fa tafiakatra amin'ny dingana manaraka amin'izany resaka afro basket 2024 izany fa milohan'izany dia azadiny manao commentaire amban'ity vidéo antsika ity mba fana mandravina nyreny anaovasika vidéo manaraka eo azadiny ihany koa milike ny vidéo antsika ary azadiny toraka zany hatrany miabone amin'ny sainantsika mba fanareo manaraka sy tapaka ny vidéo zay levelany sisy tao Malagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary Tanzaniana no firenena hifaninana amin'ny ankoay lehilahy amin'ity fifanitsanana ity tapakila tokana monja no hiadivana handehanana any amin'ny dingana manaraka dia ny fifanitsanana afro basket izay ho tontosaina any Egypta ny tapaky ny volana febroary 2024 fa ny fafito ambin'ny folo sy fasivy ambin'ny folo janoary ao ny palais des sports Mahamasina no hahalalana ny mety ho toy ny diany ankoay ny mety ho toy ny diany ankoaintsika marina fa efa tokana nampiny namany rikady sy ririja ka noho izany dia tsapa sy hita fa tafiakatra any amin'ny dingana manaraka ny ankoay lehilahy vaovao mahafaly ho an'ny mpitia basket rehetra no nivoaka tamin'ny 9 janoary ny alandaharana ny ekipa tanzaniana ka foana ny lalao tokony ho tanterahana tamin'ny faha 17 ka hatramin'ny 9 janoary 2024 noho izany dia namoaka fanapahana vokatra izany ny FIBA ka tafakatra eo amin'ny dingana fifanitsanana voalohany amin'ny afro basket 2024 avy hatrany ny ankoay na izany aza dia hisy andry ny lalao fanazarantena hataon'izy ireo amin'ity herinandro ity ampatsihivana fa hotontosaina any Egypta amin'ny 9 febroary hatramin'ny 17 febroary 2024 ny fifanitsanana voalohany amin'ny afro basket 2024 ka izay ary ny vovao mahakasika ny fantanjahantena de ndao ary idirantsika ny vovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana raha miresaka tsy fandriam-pahalemana isika dia isan'ny lasibatra amin'izany ny tanana rivo renivohitra satria dia isan'ny tanana izay be mpanendaka sy mpanao sikity mahery na eny andalana io na eny anaty bisy ka noho izany dia fantatra fa mpamily fiara fitateram-bahoaka iray ao Antananarivo no nidoboka amponja noho ny resaka fanendahana nisy ny fitarainana teto amin'ny tambazotsirasira Facebook nataon'ny vehivavy iray tamin'ny alahady 14 janoary lasa teo fa voaendaka tany anaty fiara fitateram-bahoaka ny tenany ka very tamin'izany ny vola mitentina 10,000 senala sy rehetseriary ka tonga teny amin'ny ivony CSP 6 ambohy manarina mo ity mpamily ity ka nanokafana fanadiadiana avy hatrany ka izao izy nidoboka amponja izao araky ny fantatra dia ny mpamily mihitsy no miretsy kombakomba sy miray petsapetsa amin'ny mpanao ratsy izany hoe mpanendaka any anaty fiara fitateram-bahoaka izany ka raha ny mpamily mo zany hiray petsapetsa amin'ireo fiara fitateram-bahoaka dia tena mandrindriranatsy ny vahoaka satria anao izay mpamily natao atokisana indray no namany mpanao ratsy ka izao nidoboka amponja izao ka enganeka tsy hoisy hosahy anao an'izao tsony ny mpamily amin'izany fiara fitateram-bahoaka izany isantanana zay dia mahakasika ny raharahana gouvernemanta izay miaraka amin'ny andriamatoa antsainy kristian izay nandraisany ireo ministra maromaro izay vontendrena ny andraikiny nanomboka ny 15 janoary lasa teo ka noho izany dia samy nilazany fahavononana ny tsirairay ary samy nametraka ny paikadiny mba hahatonga fiovana betsaka sy mba hahatonga amin'izay Madagasikara tsy maintsy mandroso izay ireo ministra rehetra izay vontendrena ka toy izao manaraka izao ny nambaran'izy ireo vantany voanandrainy andraikiny tamin'ny 15 janoary ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana vaovao izay nitontosaina teny 67 hektara izay famindram-pahefana izay teo aminy sy ny ministra teo aloha Rivitina Jean Bosco izay nitarika an'ity ministera ity nandritra ny 12 volana nilaza moa izy tamin'izany fa laharam-pahamehana ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana vaovao raha zakabona hanitra fitiavana moa ity ministra vaovaontsika ity ny fanatanterahana ny fanamby amin'ny fanaovana ny fitantanana raharam-panjakana ny fampiroboroboana ny asa mendrika fanitarana sy fijerena akaiky ny sosialy ny mpiasa izay no tena imatemadesantsika ho izy hatrany hiasa haingana isika anatratra izany ary misokatra amin'ny rehetra ny fiarah-miasa ho hatrany ity ministra vaovao ity vola ao anatin'izay famindram-pahefana zay hatrany dia tamin'ny 9 janoary kosa tao anosy nanaovana ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fambolena sy fiompiana teo aloha Ramilson Harfidy tamin'ny ministry ny fambolena sy fiompiana vaovao izay Sizelin Ratody Harjon Rakotorsolo nandritra ny lanonana dia naneho ny fankasitrahany tamin'ny mpiara-miasa sy mpiara-mombonantoka tamin'ny ministera teo aloha amin'ny rahalahy
ary nanentana ihany koa izy ireo mba hanamafy hatrany ny fiarah-miasa amin'ny ministera vaovao. Ho fanohizana sy fanamafisana ny ezaka dia natolotro nandritra ny fotoana ihany koa ireo boky mirakitra ireo paikady maro ny volavolaina sy nohavozona nandritra ny fotoana entanan'ny ministra sy ny ministra lefitra ao anatin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Naneho ny fahavononana kosa ny ministra vaovao amin'ny fanatratrarana ireo tanjona maro sy ny fanatanterahana ireo adidy sy andraikitra miandry azy amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Maro izy ny zavabita anefa mbola maro ihany koa ny asa miandry. No afisiny tamin'izany fa efa niasa nahatra teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana izy ka hanamafy ny efa voapetraka ary hitondra fanatsarana izay ilaina ho izy hatrany. Ao anatin'izay fahavononana zay hatrany dia mila hatsaram-panahy ity ministera ity ho hiatrany ny ministra ny serasera vaovao. Faly sy velom-pantenana moa ny mpiasa maro raha naheno an'izany filazana izany. Tontosa tamin'ny alatsinainy 12 janoary ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tampifaliana nirasan'ny mpiasan'ity ministera ity ny ministra vaovao zay tsiza moa izany fa Andriamanoro Augustin mba ho tsara fanahy daholo ny mpiara-miasa amiko ho ministera tsara fanahy ity ministera ity satria ny fanahy no maholona ho izy hatrany. Mila fitiavana sy hatsaram-panahy ity ministera ity mba ahafahantsika mametraka ireo vina napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny ministra ny serasera sy kolotsaina vaovao Andriamanoro Augustin. Ankafaliana tanteraka nandraisan'ny mpiasa izany lahateny fohy nataony ministra vaovao izay niazo ny mpiasa rehetra samby hampiseho ny fahindrena sy fahamendrehana ary ny tsara indrindra avy any amin'ny tsirairay avy. Tsy adinony ministra Augustin Andriamanoro ny nisaotra ny ministra teo aloha sy ny ministra mpisolo toerana. Nilaza moa ity ministra vaovao ity fa mety hanomana aloha barendasy ny tenany hanatsarana ny asa sy fomba fiasa ary manomboka ny zoma 20 janoary mety hanomboka ny fampitafana ataony amin'ireo mpiasa n'ity ministera ny serasera sy kolotsaina ity. Hisokatra amin'ny fampiasana angovo madio isika ho hiatrany ny ministra vaovao amin'ny resaka izay akora fototra izay. Notanterahana tamin'ny talata 12 janoary ihany koa teny ampandrinomby ny famindram-pitantanana teo amin'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo vaovao Olivier Jean Baptiste sy ny ministra teo aloha. Anisan'izany no nilaza fa hisokatra amin'ny fampiasana angovo madio toy ny gaz metane izy. Ho tohizana ihany koa ho izy ireo titikasa fanatsarana maro efa natomboky ny mpitantana teo aloha. Mangasitraka ny ezaka izay tsy mety nahavaha ny olan'ny mpanjifa ny ministra vaovao. Resy lahatra nefa izy fa miandrandra fatratra amin'ny lafiny rehetra ny vahoaka koa ilaina ny mifanometanana ho izy hatrany. Tanteraka ihany koa ny famindram-pitantanana teo amin'ny général Sergele, sekretera mpanjakana teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, medidiny gendarmeria sy général Andria Tsarafara Rakotondrazaka, ministra délégué misahana ny gendarmeria vaovao. Tsy adinony général sekretera mpanjakana teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, medidiny gendarmeria teo aloha inanome tsodrano an'ity général Andimbiazy ity. Manoloana ny andraikitra vaovao izay sahanina raha nisaotra sy nankasitraka azy kosa ny ministra tamin'ireo toromarika sy fiarah-miasa izay nentana natontosana sy nandavarariana ny asa teo anivon'ny gendarmeria izay. Mazava ny hafatra nataon'ny ministra ny délégué medidiny gendarmeria ho an'ny praitanin-drazana sy gendarmeria dia ny famerenana amin'ny laona ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fotoana fohy mba ho tombotsoan'ny vahoaka ary ahafahan'izy ireo miasa sy mamokatra ampilaminana hiatrehana sy hanatsarana ny andavanandrom-piainan'izy ireo. Ny fampiarana fitsipifehezana eo amin'ny fandavarariana ny asa ho an'ny zandary rehetra manerana nosy ihany koa dia tandrovana sy tanterahana araka ny tokony ho izy ary indrindra ny ady atao amin'ny kolikoly eo amin'ny trangan-javatra rehetra na ato anatin'ny gendarmeria-pirenena izany na anivelany. Toy ny fampahafantarana mikasika ny LALATIANA RAKOTONDRAZAKA izay nivoaka tamin'ny 12 janoary manoloana ireo tsikera ataony mpanara-baovao. Tany amin'ny volana febroary 2024 izy dia manomana PSD amin'ny international relation and diplomatie ao amin'ny haute étude internationale et politique HASEAP Paris France. Ny taona 2024 kosa no nahazo master business administration MBA international co-diplomation de l'université de Paris Dauphine et de l'institution d'administration entreprise Panthéon. Izy dia mpanao gazety ary manana mari-pahaizana master spécialisé en journaliste tao amin'ny UFR journalisme université Antananarivo. Nanaraka fiofanana ary nahazo mari-pahaizana master en droit public option science politique tao amin'ny université Antananarivo ihany koa. Raha ny sehatrasa nolalovany kosa dia efa ministra ny serasera sy ny kolotsaina ary mpitondra tenin'ny gouvernemanta izy ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024. Efa mpanolotsaina manokana ny prime ministre ihany koa izy ny volana 2024 hatramin'ny volana janoary 2024. Ny taona 2024 kosa hatramin'ny 2024 dia mpanolotsaina municipal ny commune Renivohitra ny Antananarivo ary efa mpanolotsaina ny serasera ny filohan'ny tetezamity ny volana mai 2024
hatramin'ny volana aprily 2024. Isan'ny vehivavim-pandraharaha ihany koa ity ministra ity. Izy no namorona ny gazety antsoina hoe Free News, quotidien information d'analyse et d'investigation, sy nanangana ny onjam-peo Free FM ary nitantana anio ny volana mai 2024 hatramin'ny volana janoary 2024. Teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety dia journaliste reporter na chroniqueur politique, rédactrice en chef sy directrice de publication ny orinasa gazety maro toy ny radio Antsiva, groupe MATV, groupe RTA, groupe Viva ny volana mai 2024 hatramin'ny volana aprily 2024. Vehivavy mpanao politika ihany koa izy ary izy no namorona ary filohan'ny national ny antoko politika social démocratique freedom. Pisehatra mafana fo ara-politika ihany koa ny tenany ary manana tanjona iarahana amin'ny filohan'ny republika Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny hampandroso any Madagasikara ny tanjona ho izy hatrany. Manoloana izay gouvernement vaovao izay dia maro ny tsikera sy resaka mandeha ka isany resaka mandeha amin'izany taorian'ny famohana an'ireny lista ny ministra izay mandrafitra ny gouvernement izay taritiny tsay Christian nanao fanehoan-kevitra mahitsy i Navony Pierre Lenoble filohan'ny HCDDD teo aloha. Tsy voahaja araky ny tokony ho izy ny fifandanjana isam-paritra amin'ny gouvernement izay najoro ho izy hatrany. Ny fanovana tamin'ny ampahany no nataon'ny filoha Andry Rajoelina ary ahina hiteraka korontana izany ho izy. Tsy hisy fampandrosoana azo heverina eto rehefa tsy mahay mametraka ny lalam-pahamehana ny mpitondra hoy ny filohan'ny HCDDD teo aloha raha naneviny heviny izy. Ka izay raha tompo klasy tompo vavy hamaraka ty vaovantsika ity ka manasa antsika rehetra hanao commentaire ambanin'ity video ity mba afahana mandravona andreny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa hilike ny video antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misesy tombo tao Malagasy. Tompo klasy tompo vavy mangasitraka de mirary soa.